Sia hoe mamerina ny fiarabana ny vahoaka malagasy Sakanavaka nany eto toerana nany ampitan-dranomasina. Nisy ny signaly le vidéo tapaka ho azy teo fa tsy maintsy averintsika foana le izy satria misy olona mitady fanazavana eto Madagasikara fa mitapitaka etsika averiko foana. Nanao ny publication igny zany de averin'olona hoe te handray anjara ao anatin'le fanavaozany mivaly ny tsia fa kosa misy zavatra soatoavina manatsaina tsy maintsy apetraka. Averimberinareo ny forongony izay olona niasa nanompo ny tanindrazany tanatin'le fitondrana ny fandimby de confirmenay le izy fa forongony zay satria mpiasam-panjakana de manompo le fanjakana zay misy eo tsy le olona mitompoina fa ny administration publique ny institution de la république ny vahoaka malagasy. Raha ny tenako manokana zao de tsy anana ny vahoaka malagasy alahelo tam'izah mbola niasa fa nandro aman'alina na any amin'ny rano maloto na iza de teo foana aho, tsy mba namono telefona fa de nanompo vahoaka fa tsy nanompo olona, tsy nanompo antoko politika. Rehefa navoaka koa ny fanambarana koa ny soratana aloha le zao izy ataoko ambava am'izay mba tsotra ny fahazahoana azy. Atsaharo ajanono lay tentative de deuxième coup d'état tadiaviny avy ao anatin'ny hatao hanonganana ny mpitondra fanavaozana am'izao satria mitady olona hafa hondry zalahy hasolo azy. Tsy mety zany ho iaho fa le firenena kosa aza atao kilalao kosa ny ain'ny vahoaka sy ny aim-pirenena. De iza zany ny eritreretinareo mpanao politika efa mikonikonina ao anatiny ao hasolo anazy dimy lahy, hasolo ny prime ministre. Iza de izay ny tenenako hoe avelao reo hiasa satria ireo ny prône fanovana fampandrosoana famahana ny olana amin'ny délestage sy ny fahasairana ny malagasy izay tsy vitan'ny président Andry Rajoelina. Inona ny mahadiso an'izany? Hoe tsy mety intsony manonga mpanjakana fanondroana satria lany fotoana eto isika fa ampianareo saminareo ireo olona reo satria ireo neny hero teriny tenenina terimy 13 mai le nihorakoroana hoe misaotra io ngeny nanaovana kapisaty merci ireo zalahy mpitondra ao reo efa accepten'le olona le izy na zao miaro anjareo avela eo izy de mody andefasana sariko lokoana orange ndray ambadika hoe ngahadinonay ty de question mipetraka fa inona marina moa ny ratsy nataonay zahay ve efa nanondrana bois de rose zany teneniko za efa nanondrana volamena, za efa nanondrana sokatra, za efa napanjary volamena ho lasa bolongam-by, za ve nanao kolikoly tamin'ny fanadina mpanjakana, za efa nanodina volam-panjakana, za efa nandoro tanàna, za efa nanolana de nivaliny tsy haiko fa any aminareo. Averimberina foana hoe esory daholo ny firongony. Izy moa le raha lahankely le nitomany igny. Hitanao zany, ianao mbola mpianatra. Zay de ianao hitako le vidéo anao. Nanomboka tamin'ny moment ino nandohalika iny nitomany hoe mihinana sosety sy korzety sanandro fa mielana reo mpitondra fa soloana mpitondra hafa nanomboka teo anao responsable. Izaho ianao tsy haiko nanome élément de langage aminao mbola averina ndray le erreur hoe esory daholo le firongony.
Izay ny olona niasa tanaty ny fitondrana Joel sy Ravalomanana sy ny Rajanao mampianatany aloha zany nesorina io. De hosoloana anareo sisy diplôma, hosoloana anareo tsy manana experience iza. Sa ny olona nanao hadalana sy nanao hadisoana teto amin'ny firenena. De ny sasany moa nandositra tany an-dafy de miverina. Ny sasany moa nigadra de nafahana. Sa ireny no antsoina hoe forongony, sa iza marina le forongony. Piège mantsy le izy zandry, mikolo moa ny anarany igny, zandry kely mahafinaritra igny. Piège. Raha ianao miteny sory daholo ny forongony de sy hiasa daholo ny mpiasa mpanjakana, de fa coup d'état koa zay no maninao amin'ny langazonao. Satria raha vao sy mihodina ny machine administrative, sisy miasa ny mpiasa mpanjakana, de rava ny io fitondrana fanavozana io. Lanjalanjao ny langazy avoaka fa mampampianatra anay no ampianarako. Zay ray. Faharoa. Sy nataony Rajoelina angeny nampionga anazy fa nisy fahafehezany ny olona niara niasa taminy, nanao bavira, nisy afaka nanondrana volamena, nisy afaka nanondrana omby halatra, nisy afaka napiditra basy teto, nisy afaka nanao kolikoly amin'ny fanadina mpanjakana, nisy sasany nanao marché fictif, nisy sasany tsy nampiasany siady, ny député tsy nampiasany siady, hanasoavana le district misy azy nefa miliara de miliara le vola, nisy sasany hetraketraka nandroaka olona nanambanimbany olona, de moramora mbola maro be tsy voatanisa. Ndreo olona teo ambany fifehezan'ny président Rajoelina, de zay no nahamoramora ny fanongana anazy satria heveriny vahoaka fa avy aminy ny zavatra rehetra. Tsy meko tsiny ny vahoaka, niogaoga jirama, niogaoga fisondrotany vidim-piainana, niogaoga resaka insécurité, niogaoga hoe mivoaka ny harem-pirenena ny sokatra, ny vatosoa sy ny volamena sy ny bois de rose. Zany nahamoramora ny fanonganana nanongana anazy. De tiany sasany mbola igny zavatra nanonganana ny président Rajoelina igny no miverina am'izao fotoana zao. De zay mahatonga ny terman'le olona hoe misy mafiao, de misy pretra miteny hoe fanjakam-boalavo. Inona ke ny dikan'le fanjakam-boalavo tian'le pretra? Ray aman-dreny am-panahy tenenina, ny voalavo no manimba zavatra avy ao anatiny ao. De jereo am'izay le comportement'le olona miara-miasa aminareo amin'ny fanavozana. Mbola le comportement nataon'le mpiara-miasa tamin'ny Rajoelina no miverina. Sasany aza navoaka tany am-pigatrana, na tokony mbola tsy voaka, ny sasany nandika lalàna, voasazy, ny sasany nandika lalàna, nandositra, de tafaverina. Zay fotsiny réflexe tokony meko antsika vahoaka malagasy. Hay moa zany ny olona nanao zavatra tsy manjary tamin'ny andron'ny président Rajoelina ihany no atao hoe forongony, fa tsy le nanao zavatra tsy manjary sy manao zavatra tsy manjary amin'ny fanavozana. Sarotra valiana zany question zany, satria miverina ny toetra ratsy. Raha niteny tamin'ny malagasy aho tamin'ny fandaharana nataoko tao amin'ny tairtay, hoe mbola eto daholo ange ny olon-dratsy, fa président Rajoelina sy le PDG ihany angeny tsy eo hoe, de ny sasany hitrikitrina hoe nanonga-panjakana de nigadraina io, tsy afaka miteny tsony. Fa ny mpanao ratsy rehetra, ils sont toujours là, les méchants. Tsy zahay zao nge ny méchant ry zandrikely mikolo, tsy zay niasa tamin'ny fo, tampitiavana, nanaraka ny lalàna tsy nangalatry, fa ny mpangalatra rehetra ny méchant. Regny nantsoina hoe forongony satria nanimba firenena. Regny zany tsy voafehin'ny président Rajoelina, de lasa izy no baby azy. De tianareo avy ny héros-nareo izy dimy lahy, zay natao hoe merci merci Kapsaty, no hibaby ny asan'ny mafia eto Madagasikara satria mbola misy le mafia. De izy natao hosana reo zany, de lasa hoe homboy ange raha mbola mitohy
ny resaka mafia sy ny haratsian-doha ny fanimbana olona eto Madagasikara. Hitanareo fa misy fifamaliana eto. Misy olona hetiketrina ezahina ho ratsiana fotsiny tsotra zao. Raha nifakana sary amin'ny président Andry Rajoelina no mahadevoly sy maha-criminel, satria sa zao moa zany manao selfie amina mpitondra, efa manana sary selfie tamin'ny président Hery Rajaonarina Mampianina, nanana selfie tamin'ny président Ratsiraka Beasonam, nanana selfie tamin'ny président Ravalomanina Mbolavelona izy io, nanana selfie tamin'ny président Rajoelina. Misy anapaka indray mantsy le vidéo. Raha zay fananako selfie sy nakako sary tamin'ny président Rajoelina zay, nanaovana afrongony, mpangalatra, sy olon-dratsy, j'assume. Say zany, forongony aho zany, fa za tsy hiady amin'ny Rajoelina namako. Hafa ny namany Rajoelina fa mivadika avy ambadika ary. Izay nitenenako taminareo tompoko lahy sy tompoko vavy hoe avelao ary zay forongony hitazana lavidavitra fa kosa aza manonga-panjakana fanondroana nareo. Tsy mila posta tsony ny tenako. Tsy mendrika enge docteur en droit public, science politique no directeur. De aleoko ny soronareo de misaotra nareo nanalahy, de ny sasany falifaly fa io izy afaka seza sy ny sisa. Non, afaka ny fardeau sy ny humiliation-ko. Satria fa nalabaraka ahy za docteur zany no simple directeur. De miandry tory zahay. Fa kosa aza manatena fanaovozana zato taona. Fa misy délai, misy fetrany daholo ny ety ambonin'ny tany. Izay no mahatonga ahy hoe aza kotabasinareo izy dimlahy. Fa tsy hoe avadika nareo le izy hoe hitady toerana aminazy dimlahy aho. Raha misy CV ko mon colonel Rivarivato oentonay cabinet. Raha za nangatako hoe ataovy DG na ataovy ministre. Fa proportionnel amin'ny fahaizako le izy fa aleoko manety tena satria efa nizimbazimbainareo aho, efa nizimbazimbain'ny mpiara-miasa aminareo. Ny sasany olom-boafidy, ny sasany olom-boatendry, zay conseillinareo hoe sisy dikany satria avoaka ny sarina izy président Rajoelina raha vao misy nomination ko de aroviny toeranareo. Fa kosa tandrema fa ny olona tsy tian'izao zavatra teneniko zao raha mbola manakiana ny teny hoe ajanony atsaharo le deuxième coup d'état satria fa mitady olona officier zany ry zalahy agny hasolo anareo. De ny olona verifio ny commentaire eto fa ny olona zay mbola mamely ahy ny teneny zay zay no irahin'ireo mpanongana. Raha izay faharoa, efa misy déjà ngele coup d'état satria misy chef d'institution, misy ministre, misy mpanolotsaina ao anatin'ireo fondation ao manongana ny prime ministre hoe esory. Ilay prime ministre efa navita tanatin'ny fotoana fo ny politique générale de l'État, ny politique de mise en œuvre de tenenina sady soloy amizay nareo mes colonel moa sy mon colonel satria dimlahy nareo mes colonel. Amizay nareo hitady prime ministre vaovao de nouveau départ, de rehefa nouveau départ de zay ny antsona hoe manœuvre dilatoire la ny andro nareo miteny hoe 2 ans ny tondrana an'ilay refondation de mivadika stade zavatra hafa de sika. Verifienareo mpanao comme ny refondation ny commentaire eo. Da araho maso hoe namaniza io tsy maintsy mpanao politika olom-boafidy ny maniraka an'ireo na antoko izay te hanongana anareo. Ary efa ambavahao le izy matoa amin'ny teny mba tsy hisiana raha latsaka eto. Izany ny sorako ilay président Rajoelina. Satria jereo Tanzanie, vehivavy ny ao Tanzanie. Nandrandramana nanaovana coup d'état izy lanim-bahoaka igny rafaleny tao. Fa misaotra anao président Rajoelina, enao moa zany mahazopa sy ny sisa. Fa ny sorako anao kosa président Rajoelina
de tsy nanagadranao zay nanao sy manjary teo ambany fehezanao navelanao fotsiny ro zareo nanao zavatra sy manjary de lasa ianao tsy manatsiny no misaoty zay fotsiny nanomezako tsiny ianao tsy hainao nay nitabataba hoe ary misy zavatra tsy mety ary zavatra tsy mety fa lasa le piso lelaka taminao tao ihany koa nenoanao nefa le piso lelaka zao fa ary amin'ny côté rahery daholo izy rehetra na solombavam-bahoaka io na ministre anao taloha fa matahotra fanamborana matahotra atao hoe firongony de efa milefa zay ny antsoina hoe sans du devoir koa angamba efa mivoaloko fa raha za manokana za fa lokoanareo hoe TGV Irmara Mapara sy firongony président Rajoelina io de aleo zay rangahy hijanona amizay de atao firongony de ianareo zay mpiasa-panjakana miasa io zany rehefa tapitra ny 2 taona de ataon'olona firongony ndray nareo kosa za miencouragé hoe tsy olona no topoina fa ny institution de la république ny administration publique ary ny vahoaka malagasy de vérifieo mes colonels ireo olona manao compte fake rahanareo vérifienareo avy aiza io tsy de misy ny cybercriminalité manina man compte nay voasavasavanareo de compte n'olona mbola mandany zao zavatra teneniko zao hoe azavono anareo izy dimlahy azaonganareo fa velao izy hatody hatramy farany ny fahefanany raisiny de izandrikely mikolo sao de hitomany fanindroany ianao fa ianao responsable de inona ny tokony ataonao tom namana hiasa aporisio reo ministre hiasa ianao amin'ny primature ao mo de hitanao niasa ataon'ny premier ministre za zany de tena amaha mpiasa-panjakana kosa ty ialapitsiny amin'ny premier ministre teo aloha satria efa niteneniko taminazy io za mbola président ny syndicat des administrateurs civils sy ny président de grand corps hoe mba sondrota isa-taona na de kely aza ny karaha manympiasa-panjakana mba jereo le grisse indiciaire fa mivaliny moa mpanajana koa aloha namalianay fa sy bontana hoe misy impact budgétaire izay zany nisorako ny premier ministre io satria za mpiasa-panjakana hoe mba nampisondrotra karama izy ary hampisondrotra foana raha mbola eo de nanomeny le prime satria misy karama misy mpiasa-panjakana ny tena kely karama de nilainy le prime le 13e mois de tsy haiko zany hoe inona ny diso am'izao zavatra teneniko zao fa misy mikasa misy mifofo ny ain'ireo izy le colonel ray aloha le Mikael niraky fa tsaiko hoe arakary ataoninona aby izy dimlahy de misy te hangala azy amin'ny toerany nefa vovetivety ny tery amin'ny 13 mai miteny hoe hosana kapisaty hosana de zao zany lasa homboy efa nitenenina aminareo zandry zay de nge saritra nge mitondry efa niteny taminareo fa jereo ny vidéo ko tany anatin'ny crise le mifandoboka regny hoe le mahakasika anareo zandry mitakitsika ahoana ny bourse ahoana ny hasoavana ny université ahoana ny tsy hatapaka ny rano ahoana ny tokony anaovana préfabriqué be malakilaky efa nanaiky ny président Rajoelina mbola zany teny asio bonbonne isaky ny université enina ito Madagascar mbola zany teny asio panneau solaire angeza be mbola président Rajoelina tam'zany ary fanarahany le izy asio groupe aloha pour le moment satria mianatra ny ankizy narahany le izy fa nisonakandray le groupe rehefa avy de izay zany nanaovako an'ity vidéo ty manazava ny zavatra nisoratako satria mbola vilivily de nareo renseignements généraux nareo amin'ny cybercriminalité tena raha lahinareo ty raha lahinareo dimlahy aho ny hevitra atsika tsy mitovy manomboka eto sady vo nanao an'igny nareo de fa coup d'état io tena coup d'état le izy ka raha vo maka fahefanatsy anaty fifidianana ianao de coup d'état hoe mitandrema am'le mpiara-miasa fa tsisy président ratsy teto tsy ratsy zany président Tsiranana tsy ratsy ny président Ratsiraka paix à son âme tsy ratsy président Zafelbera paix à son âme tsy ratsy ny le président ny Fandimby Ravalomanana Rajonary mampianana ny Rajoely fa raha vo tsy mahavoafehiny mafia anatina fitondrana ny mpitondra le ambony anankiray raha mbola mamela ny antsona hoe impunité le tsy maty manota ny mpitondra anankiray de tsy maintsy izy ny baby an'io amin'ny sorony amin'ny épauleny izay le tenenako hoe mila fahendrena atsika fa efa manomboka amin'ny teny ny eveka tsy manomboka ao afa niteny hatram'izay hoe eveka rehefa misy zavatra tsy manjary de miteny foana maha olon'Andriamanitra azy amin'ny mampitondra fivavahana an'ireo mo eveka reo de miteny foana tamin'ny fitondrana ratsy
De olazainareo ndray hoe firongony ndray zany le veka amin'ny teny. Nisy olona niteny teo namako mbitana. Manomboka tsy mety le zavatra. De fa adikanareo hoe firongony ndray mbitana. Mbitana eny niteny tamin'ny fitondrany Rajoelina zao tsy mety amin'ny mampitarika syndikazy. Le magistrat igny le président le SMM. Niteny foana ke reny olona reny. Reclement John sy ny sisa. Fa ny olana de ty. Ny influenceur nahitany le lesoka tamin'ny fitondrany André Rajoelina. Rehefa nahazo toerana amizao de tsy miteny tsony. Tsy influenceur zany. Fa sahala aminay reto zany niteny foana hatra tamin'ny fitondrany Ravalomanina, fitondrany Hery Rajaonarimampianina, fitondrany Rajoelina hoe reto mpangalatra tany. Reto misy mafia anatin'ny fitondrana. Sy ny sisa. De nareo miteny hoe nareo tsy niteny hatra amizay. Arahanareo amin'ny cyber arahanareo RG renseignement généraux ny amin'ny refondation regny olona regny arahany compte ndezany maniraka azy. Fa raha vao olona miteny teo nareo tsy niteny de iregny no hamerkeloko. Iregny no mafia tao anatin'ny fitondrana Rajoelina. Anatin'ny fitondrany Hery Rajaonarimampianina. Mbola te hanohy ny mahamafia izy niteny hoe teo angenareo tsy niteny. Tena angenareo tsy niaro. Sy hitany le nitenenanay fa zay kosa tsy nahazo menace tamin'ny andron'ny Rajoelina sy tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina. Raha niaro ny olona tamin'ny tany hoe hanonga-panjakana de handefasana kapisaty. Zay kosa aloha tsy tovizany. Navelan'ireo olona reo tabataba zay feno anay ny tele. De zay mbola miteny hoe raha mbola miteny hoe teteo nareo tsy niteny, zay le mafia. Raha mbola miteny hoe firongony nareo, zay le mafia. Ka hinohy ihany zany sy nizoko izy Dimlahy fa raha vao manala premier ministre amizao ianareo noho ny caprice ny sasany sy fitiavana seza de sahirana satria io premier ministre io économiste, ni booster économie izy io, ni ministre na finance et du budget évidemment, docteur en économie, samizay docteur zay koa niarovako azy fa samy docteur. De raha vao booster ny économie de mandeha ho azy ny social. Zany mahatonga anahy avela hoe ministre ny finance sy ny prime ministre satria économiste reo hapisy relance ny fitenenana azy, relance économique. Hapisy relance économique raha vao relancer ny économie de mandeha ny social. Ho anareo zay nakafahefana. Fa beorangava aza manaiky aongan'olo zany koa de izy koa raha fa voongana anareo de inona fa ataovy matanjaka ny renseignements généraux, ataovy matanjaka ny cybercriminalité. Fa za kosa aloha de tsy manaiky ny hanongana anareo io fa avela ho vitan'zareo hatramin'ny farany le 2 taona kosa. Fa raha vao manongana zay manongana eo amizay, tapahiko amizay ny lelako ny leniteny tsy hanonga-panjakana atsony to Madagasikara. Fa raha mahatafa voongana an'io nareo de ahonganay amizay. Satria ataonareo kilalao noho ny fitiavanareo seza, fitiavanareo voninahitra, fitiavanareo vola ny firenena. Hay zany tsy hero tsony izy Dimlahy miaraka amin'ny prime ministre io. De arahanareo maso, misy namako nareo police amin'ny RG sy ny cybercriminalité. Arahanareo maso le mpanao commentaire fa tsy maintsy midona amin'ny olom-boafidy. Député maromaro misy olon-tsotra maromaro, misy mpanao politika maromaro, tsy maintsy midona egny ireo contre faiky miteny hoe tsy marina ny teneniko. Satria diso fanantenana ry zalahy, ke mody hoe samboro zay ho amin'ny fort. Eto Madagasikara amizay misahotaka ny vahoaka hanongana anareo. Ampitaka ny anaovandreo io. De tadidio manomboka amizao ry Dimlahy sy prime ministre lehibe ny gouvernement. Fa zay olona magnaratsy anay aminareo hanonga-panjakana de fa anatin'le mpanongana io. Satria sarotra be amin'ny hampigatra-paolo eto tsy nanao ninina zany, hitongavan'ireo tsy miamboa didy eo reo nareo, hitongavan'ny olona narovako tapitrisany narovako tamin'ny tany, hitongavan'ireo mpianatry marobe, hitongavan'ireo olona manaraka ahy fa tsy miteny sy manao réaction,
Sa usahirana. De zay piège zay, me colonel sy prime ministre no ataon'le namanareo mpanao politika mahazo toerana miaraka aminareo ao, hoe gadrao daholo. De mbola tsy le olo be olona io gadreo amoronana dossier io. Fa raha tonga am'le olona be olona amizay le izy, c'est la fin olo vaza. Ka mba hievitena an'izay satria za tsy manana intérêt hanongana anareo, raha lahy nareo, matoko anareo nasahy. Naka an'le fahefana de tena naharary kosa ny olona tamin'ny jiro, naharary kosa ny olona tamin'ny insécurité, naharary kosa ny olona tamin'ny abus, naharary kosa ny olona tamin'ny monopole. Nisy monopole kosa teo. Nefa te miverina le monopole, miverina ny jiro tapaka, miverina ny abus, miverina ny fanalana zay tsy mitovy hevitra, miverina ny compte fake. Zay anenjena an'izay tsy olona tsy mitovy hevitra, de nefa ny ministre ny fitsarana ny teny zay manala baraka olona, sisy profo, zay mo miteny misy zavatra misy profo eto. De enjena daholo, de maninona zany raha zay eritreretinareo ho naman'le mpitondra teo aloha sy mitovy hevitra aminareo ihany zany no enjena ampiasana an'le lalàna, fa maninona tsy enjenareo ny namanareo sy ny zay rahinareo anatin'ny gouvernemanta, manimbazimba ny prime ministre, manimbazimba ny filohan'ny ny PRRM, iza amin'iny fa isary iny tsy avy amin'ny pomba ny président Rajoelina zany, fa avy aminareo ao. Fa nanaovana an'io mba hanamborana zay olona mbola mahasamy teny hoe avereno Rajoelina, hoe namanay Rajoelina, de zay zany ho ny crime. De criminel koa zany manomboka eo raha fa tsy ho eo nareo ny olona miara-miasa aminareo sy nitendrenareo. Zany ngele izy. De mampaninona antsika malagasy miaina anaty filaminana. Atody ny tokony ho izy ny zavatra eritreretina atao de le fanavozana. Izy io mantsy tsy fanavozana ny hitako eo. Fa ny deparin'ny fanavozana, mandio, mamafa reo mafia sy ny réseau. Zay ny afaka niasa tamin'ny fitondrana ny fandimby. Satria fa teo ny réseau tamin'ny président Ravalomanana, si Ravalomanana angeno no mafia io. Sy président Rajoelina no mampianina no mafia. Sy président Andry Rajoelina no mafia. Fa le olona afaka nanao zavatra sy manjary tanatin'ny fitondrana zareo zay ny mafia, fa tsy nivoafehin zareo. De zao izy efa misy sahady de tsy voafehinareo, de reo olona reo amizay manao compte fake, mbola manenjika ny olo marina. Eo nle tena loza ry izy colonel Dimla, satria hitako koa zao misy tsaiky directeur régional any amin'ny fitovinaany sy ny sisa de mahasahy manimbazimba eto, satria mety tsy azo ny zavatra teneniko, de efa manomboka mihoape fono. Mihoapefy ve aho raha lahy directeur, de miaro andreo Dimla reo satria misy amreo ny havanao, misy andreo nanendrenao. Ho taleparitra. Fiarovako an'zareo zao sao de maty bonheur reo, fiarovako an'zareo zao sao de hiongana bonheur zareo, de mbola zandray ve no enjehinao anaovanao irrécupérable. Fa izy anao irrécupéré ahy. Docteur ave de récupéré nao olona diplôme CP, BPC sy bac, no sarotra mahita azy. Fa raha sahala amiko reto, administrateur civil ange zay. Tsy maintsy misy affectation foana omena anay amin'ny mampiasa-panjakana. De nitenenako an'izay zany, aza prisihinareo le zandrikely igny teny hoe esory daholo ny firongony, fa hamono génération nareo, handrava kôro zany, satria kôro fa nisy tamin'ny tany nanomboka tamin'ny filoham-pirenen'ny fandimby teo foana le kôro, de ho ravareo zany le kôro satria zay kôro, zay olona niasa, mpiasa-panjakana niasa tanatin'ny fitondrana marobe ny fandimby, de lazainareo fa firongony, de izy no hiasa tsony, tsy azo hiasa tsony ange io mpiasa-panjakana voatendrinareo reo. Tena ho sahirana. Tsy hoe haiko aza mihitsy. Hoe misy sasany manontany ino mo iarovanao an'io Paolo? Non. Arovan'io mba tsy hapidina ny Madagasikara anaty krizy, satria anaty krizy sika. De mbola hiampy krizy eto very namanisany. Ry malagasy malala, ry malagasy havako, namako. Ampiasa ny terme-ny président Rajoelina, ry malagasy namako, havako. Aza ampidirina amin'ny deuxième crise ny firenena malagasy. Raha manongana an'ireo nareo, de tena deuxième crise tena mihitsikitsika, satria mbola hitady prime ministre zay ekeny sasany, mbola hitady ministre zay ekeny sasany, zay mbola fizarana seza, de mbola hitady tsy fantako zay tsy firongo ny eritreretinareo.
omena toerana sy ho tendrena de mandany firy fotoana zany. De mba jereo kosa ry mpanao politika izay ao anatin'ny fitondrana fanavaozana, mba jereo kosa ny anteren'le vahoaka sy ny fireneny. Zay nge efa misitaky, efa mijery anareo lavitra io. Raha zahay ny olana de tena ataovy daholo, alainareo daholo ny seza fa mba ento any amin'ny tokony hitondrana azy ny firenena. Ny tenindray aho eto, ny tenindray za teto taloha hoe misy tompona andraikitra ambony nilaza izy saiko na nilaza tampotampoka hoe manana feuille de route, de nanazava an'igny ndray za de navadika zavatra hafa. Ny dikan'ny feuille de route de zavatra fitaovana entiny rehetra ivoahana anaty krizy fa tsy olona ray no manao azy, mandrafitra azy. Zay ny antsoina hoe feuille de route unilatérale. Fa tsika mitady consensus, mitady zavatra itambarana satria ny fangalana ny président Rajoelina no nitambaranareo fa nareo tsy mifankatia nge. Si possible revoka malagasy, ireo olona samy manana ny antokony, samy manana ny egony, samy manana ny ambitiony de ampidirina anaty harona ray, miaraka anatin'ny gouvernement ray, miaraka anatin'ny fitondrana fanavaozana anankiray. Si possible reo hitovy hevitra fa tsy maintsy ifanakorotana de fa izy zao atao zao hanongana anazy dimlahy de hanongana ny premier ministre. Zany ny antsoina hoe coup d'état. Olona sahala am'zany no tokony samborina fa sy zahay. Izahay namorony tsy miamboadidy de nilazaina. Zay nge tsy revoka malagasy. Le zahay ivory amorony tsy miamboadidy hiarony gasy amin'ny tany nge lazaina hoe mivory anongampanjakany. Satria avy ao anatiny ihany ny teneny io hoe gadrao le polo satria manomboka henoan'ny vahoaka, manomboka mambahoaka de anahirana atsika igny. Nefa soa ho anareo ny fiarovako ny malagasy amin'ny tany. Isaorana ianao Zokobe ministre Lilson, sika moa tsy mifanao raha, mifanao Zokobe, efa manomboka miaro migasy amin'ny tany ianao. De zay. Io nge ny zavatra tianay koa fa zay tsy manana fahefany. Ianao zany ministre de tena isaorana anao, naverinao malagasy daholo le raha sy ny sisa sy ny sisa. Misy olo eritreritra hoe misy lelaka am'le colonel za fa miteny hoe tsy hiditra. Za miteny hoe ndrena, de inona ihany zany. Fa no nitenena anareo zany misy lelaka. Le deuxième coup d'état tsy mety. Raha va tapitra reo ny fitondrana ivelan'ny lalam-pandroenanareo de tsy maintsy fifidianana nge ny hatrena. Am'izao ny sasany fa miketriketrika fifidianany. De tezitra, raha fa tenenina. Tsy le tonga amin'ny ligne d'arrivée le refondation zay nangalanareo le président Rajoelina nanongananareo azy no eritreretiny sasany. Fa fividianana sahady fa manao propagande ny sasany. Fa manana feuille de route unilatérale nge ny sasany. Misy olona mbola tsy mahazo na ny olona niany tsy mbola tsy mahazo ny zavatra teneniko. Hoe raha manao deuxième coup d'état eo nareo, afaka mo zany tsy haiko. Na ny vahoaka mo, raha ny vahoaka mo morongatra eo sy haiko sy azoko rarana. Fa zay, raha ny vahoaka, io mo tsy azo rarana ny vahoaka nirongatra tamin'ny président Rajoelina. Zay koa tsy dirako, io mo tsy aferako. Fa raha mbola azoko tenenina le izy, misy olona koa zany le nivaotsika koa manahirany. Misy mieritreritra hoe miaro ny colonel reo aho sy miaro ny premier ministre, tsy zany ny zavatra teneniko eto fa aza manao deuxième coup d'état coup de pare zéro. Misy ambadimbadika eo tsy mahazo azy. Potika ny firenena raha mbola misy deuxième coup d'état. Fa avelao fa roa taona ny tenenin zareo hitondrany hanomezany solution. Tsy fiarovana inona zany. Fa fiarovako ny vahoaka malagasy sy ny fireneko. Mbola misy tsy mazava ao ambadika ao. Mbola misy olona manao commentaire any ambadika agny sy ny anatin'ny eritreritrany agny hoe miaro an'izy dimy, la tsy miaro azy reo za fa miaro ny vahoaka malagasy sy ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Fa tsy maintsy voaro zareo amin'ny teny ataoko zao satria tsy ilaina ny fanonganam-panjakana fanondroany. Efa 5 volana zay sa 7 volana ny vita de mbola asenan'izany. Fa avelao hibaby ny andraikitra ny zay tompony andraikitra rehetra. Zany le izy. De aleo ajanoko le izy fa lasa manahirana.
arahanareo cybercriminalité, arahanareo RG, ireo compte fake reo fa mitontona avy any amin'ny mipaka amin'olo mbô fidy avarabaratra ao, mipaka amin'olo mbô fidy atsimotsimo ao, mipaka amin'olo mbô fidy Antananarivo eto, mipaka amin'ireo mpanao politika Antananarivo eto, any avaratra, any atsimo, any atsinanana, any andrefana. Deo nareo vao isaotra hoe merci Docteur Paolo Emilio Raoulonarivo tandrovo zalahy ny fakatiavana, tandrovo ny firaisapirenena, tandrovo ny firaisakina, fa nalaina tamin'olona le fahefana, de le olona tsy miteny tsony, de tadidindreo jeune nareo zany jeune Z reo tsy maiky tsiny nareo fa tadidinareo amizay izy amizao. Fe mora ve ny mitondra, tafita ve ny hafatra, nisy ve le fanovana sy ny fiovana, de anjaranareo ny mieritreritra, anjaratsika rehetra ny mieritreritra, de zany tsy aporisiny io fa ataova anaty fifakatiavana, tsy atao anaty compte fake le izy, ataova anaty fianajana, makasitraka tompoky lahy, makatelina tompoky vavy, raha misy mieritreritra zavatra hafa ny teneniko, de zay le izy fa zay moa zao no mampianatra ny ataonay, ny mpianatra any amin'ny université marobe, de mizahazaha ny zava-misy, de mitrotro-mbavaka anareo zay naka ny fahefana mba atotosa azy hatramin'ny farany, de tandremo am'ireo mpanao politika miara-miasa aminareo reo fa avy ao ny fanonganana fa tsy avy amin'le olon'ny président Rajoelina le samborona sy tenenina firongony io, le gadraina, tsy avy agny io, tsy avy agny io, tena tsy avy agny io, fa ho sahirana ianareo. Misy namako zay moa tamin'ny université ny Tamatavy agny, tafianaraso amin'ny université Tamatavy izy magnino laha tsy mba mandray anjara, za izy mamboly, fambolenao izy atao ka atao ino avao le ro masternao iny, sentina ampandroso firenena. Efa hitako le zalahy fa masiaka hoe maverina indray ny kolokolo izy, verina indray zao sy ny zao sy ny zao. De marina ny lahy iny, sy teniko agnarany fa hitako défilé izy de toy izy zalahy ny fahitsiana atao vampitiavana ny zavatra rehetra de atao vampahitsiana de aza manararaotra fa ny zavatra hitanay amizao sy ny feo mivoaka de misy manararaotra mangoro karena anatin'le fanavozana. Ay le fanavozana moa zany synonyme fangorona karena, fa misy mambanoana moa koa. Ataonao ahoana moa ny mamba raha fanoana na zazakely hoaniny na ankizikely 12 ans. De betsaka ny mambanoanao, betsaka ny criminel né, araka ny théorie Lombroso amin'ny droit pénal, betsaka manapatra fahevana tonga de managadra ao, mamorona dossier, betsaka ny fanondrana ny harem-pirenena ao, mampiasa an'le fahefany, de karaha tsy voafehinareo, fahitako azy, piran'le teo aloha izy eo, satria nivorivory association ara-dalàna, mivory de misy mitatitrango hoe fanongampanjakana de efa hosamborona, tena pira zany, satria afaka nivory angeny nareo taloha, raha tsy afaka nivory ve nareo afaka ho nanongana ny président Rajoelina. Fa zay ova le zavatra nitabatabana ny contrena olona, aza verina fa lasa grave be, lasa cercle vicieux le izy, lasa cercle vicieux. De zay no teneniko hoe aza malahelo ianareo pomban'ny président Rajoelina, fa Paolo misy mieritreritra manova le resaka hoe lasa fanavozana any, non. Zana man Rajoelina proof regny sarina lahy regny, zay mpinamana foana mandrakizay, de namako foana koa président Ravalomanina, de namako foana président Hira Rajaonarimampianina, namako foana. Fa zafa lokonareo deja tsy tena namany Rajoelina. Tenampinamana zay ro lahy. De namako koa nareo matoa teneniko zao hoe arovako sy voahongona amin'ny tsy lera io. Finamanana nga zany. Sarotra be ngeny olona fanataonareo de nefa mbola miaro nareo. Fa tsy miaro mahanareo anareo aho. Fa mampitandrina hoe avy ao anatiny ao ny hanongana anareo. Ary fa manao ry zareo. Matoa izy miteny soloa ny premier ministre. Ny premier ministre nitendreny le président le PRRM sy izy dimy lahy. De ny ao anatiny ihany chef d'institution io sy ny ministre agnatiny ao soloa. Alao teo fa sy magnaja ny olona nanendriny le premier ministre ngenareo. Efa coup d'état institutionnel nge zany. Fa intelligemment fitenenako azy. Coup d'état institutionnel miteny soloa ny premier ministre nefa nareo avy anatiny ao ihany tsy manaiky le premier ministre. Nga nisy le tenenareo firongony nga niteny soloa ny premier ministre.
amin'ny zavatra tsy lôzika. De misy mpitsara mitabatabany zany hoe sorteo ny premier ministre ao anatiny ao le mpitsara. Tsy le mpitsara ministre tena fa misy mpitsara ray ambadimbadika ry zay moa manao anazy bevava fa tsy tongonoko gn'agnara use ny contre le premier ministre hoe sorteo izy. Nefa izy hoe conseil juridique quelque part tsy haiko aiza. De zany ve ihainanareo de sahiranao nareo fa de makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, averiko ihany tsy mila seza, tsy mitady seza fa mitazana lavidavitra izahay satria zahay frongony, satria zahay naman'ny président Rajoelina de raha mba zay koa mbola tsy mazava. Resaiko tsony. Hoe naman'ny président Rajoelina aho de zay ny abrogé anahy de tsy manaiky ho tendrena tsony aho. De namainay namanay de zay maherezako nareo kosa le pomban'ny président Rajoelina za matoritory nareo fa mba mijoroa tsy hoe joro hanongan'olona fa mba mijoro maneho hevitra hoe Rajoelina nisy soa nataony Rajoelina taminareo ne marobe. Mbola maro no soa nataony taminareo no nanendreny anay reto. Fa zahay zany tsy makafahavalo azy satria tsy de hitako loatra ny raha tsy nataony ny mafia no nanimba zavatra teto fa tsy président Rajoelina. De anjaranareo mieritreritra hoe olona sahala amin'inona zany zahay reto tsy mitovy am'le tantaraina amin'ny baiboly mbola tsy maneno intelo ny akoho de fa miala. J'assume naman'ny Rajoelina satria sy malagasy zay. Mifampakasary. Maro sarinay fa mbola publieko rehefa tonga ny fotoana. Satria tsy mety amiko intsony ianareo miteny hoe zay naman'ny Rajoelina de zay olona makasary amin'ny Rajoelina, zay olona mba nakato ny zavatra tsara nataony Rajoelina de fa avalo sy criminel daholo. Tsy mety amiko zany. Tsy mety amiko zany zataonareo zany fa zao ngele izy continuité de l'état misy niravanareo ny fitondran'ny Rajoelina de faharoa tsika ihany ve mitokana ny sinareo ihany mitokana ny zava-bitany zany tsy anao continuité de l'état tsy azo fafana io infrastructure nataony manohy azy no atao ampamendrehana. De meko tsiny koa ny olona pomban'ny Rajoelina manome tsiny hoe hay manohy hay nareo manohy ny zavatra nataony président ka zay ny continuité koa ry namana TGV sy ny Irmara sy ny Mapara. Tohizana zay soa nataon'olona regny tsy maintsy tohizana. Nizany zay hitondreo de tsy maintsy mitokana an'ireo. Aza masika am'zany. Fa matoa zany tokanana le izy de tsara. Tsy nantsona hoe continuité fa ataovam-pihavanana le izy. Ataotsika hihavana. Fa tsy zay anareo boakely mbola raha hiteny hoe esorina daholo ny frongony. Sisy olona miasa tsony eo ry zany re esorina daholo mpiasam-panjakana niasa tamin'ny président Rajoelina reo. Satria reo mpiasam-panjakana tsy afaka miala anatin'ny fanjakana reo, tsy afaka miala amin'ny institution de la république reo, tsy afaka miala amin'ny administration publique reo satria zay fonctionnaire agent de l'état. Mbola ampianarina anao anao tokony formeko amin'ny science politique am'izay anao sy miteniteny foana fotsiny naintim-po de mbola hitomagny ndray. Heureusement fa tsy mitomagny courgette miaraka raha ndray sosety koa anao fa mitomagny raha hafa ngany. Fa aza miteniteny an'izany fa tsy mety amin'ny mpiasam-panjakana ny teny hoe sory daholo zafa tsy ao. Fa reo namanareo zany anaty corps sy ny sisa zany de tsy hiasa tsony zany sisy toerana omena azy satria niasa taloha. De sady abrogé zany reo no revoquenao esorinao miasany. De anao concours vaovao anao hitady administrateur civil, anao concours vaovao anao hitady magistrat, anao concours vaovao anao hitady inspecteur des impôts, anao concours vaovao anao hitady inspecteur des douanes, anao concours vaovao anao hitady inspecteur de commerce, inspecteur de travail, inspecteur des domaines et de propriété foncière. Anao concours vaovao anao zany satria tsy izy daholo reo officier reo. De anao concours vaovao zany amin'ny académie, tsy izy daholo reo commissaire reo de anao concours commissaire vaovao, inspecteur vaovao sy ny sisa. De inona? Fanjakana rava nge zany nareo ihany ny teny avoakanareo ihany mandrava le fanjakana. Safa nanao veloma teo akaiky mbola tafaverina fa satria tsara hitsy zay. Aza pirisihina iady ampiasam-panjakana ny olona tanana fa manjary manahirana. De averiko ndray le fankasitrahana fa misy olona fa misofy anao. Ok. Zay. Bisous be. Ho an'ny vahoaka malagasy. Ampitiavana ny tenenako anio. Za nge ka tia mampihavana. Zareo no afaka mampihavana anareo satria
madio fo. Tsy nangalatra, tsy namono olona, tsy nanao kolikoly, fa raha vao mafiatsy afaka ampiavana vahoaka zany. Raha vao nangalatra, tsy afaka na vao nanodikodina volam-panjakana hanaovana lalana na manodikodina siady, tsy afaka ampiavana ianao. Raha vao anao idemonte vy amin'ny orinasa dia efa maka avansy zany, tsy afaka ampiavana ianao. Fa ny olona madio tanana fo, madio saina, madio eritreritra, no afaka miaro ny gasy mampihavana satria ny harena hitambarantsika eto a Madagasikara fa tsy tiany sasany moa za miaro ny gasy amin'ny taniny io, nefa io ny hilevenantsika, io ny hivelomantsika, io ny mahamalagasy atsika, zay manotanindrazana ny tanindrazana, ka zay hijoroanay amin'io, na de misy miteny hoe tsy taizanareo taloha fa teo izahay, fa mbola tsy natanjaka ny Facebook tamin'ny 2013 zany, de zao izy vao matanjaka, de zao vao hitanareo ny asa nataonay, ka dia alao hery revoaka malagasy, de mifankatiava, de aza tia seza, de aza mandrava sezan'olona, fa zavatra fa nisy azy zany ny fandravandrava seza io, fa zay seza tolotranao ihany no petraho, amizay anao tsy manana fahavalo. Velomantsika e.